Vaon'ny toekarena indray kosa manana ny fijeriny mahakasika ireo iraka nataon'ny FMI teto Madagasikara ny professeur Ralson Roger latsaka ambany dia ambany ny toe-karem-pirenena eto Madagasikara ka mila renina farak'izay aingana hoy ity manam-pahaizana mahakasika ny toe-karena ity. Misedra olana goavana ny toe-karena malagasy nandritra ireny krizy izay nilalovan'ny firenena ireny. Tonga namita iraka teto amintsika ny iraka avy amin'ny FMI tamin'ity volana ity ary eo ampiandrasana ny valiteny avy amin'izy ireo. Mitondra ny fomba fijeriny ny professeur Ralson Roger mahakasika izany toe-karena izany aminy tokony hipetraka mazava ireo fepetra rehetra. Ny azo fanampiana tsy maintsy mahazo fa io no tsy maintsy jerentsika foana hoe tokony aio atsika mandresy lahatra izy ireo rehefa miady hevitra satria ohatra ny rehetrarehetra banky rehetra ihany io tsika zany ny tompony tsika zany no andony tosa dia tsika zany tokony mametrapetraka koa napetra ny mantsy fa hoe misy fepetra mbola tsy feno afa-tsy hoe angamba hoe ny fampidirana rehetra ihany no tomban'ny toka kely tao nefa tokony tsy dia izay angamba ny itondrany azy fa tokony apetrany tsara hoe inona ny zavatra maika ary inona ny zavatra tokony anampiana antsika malagasy fa fahitako azy aloha ohatra ny misy fampifilafilany any dia izy fa ny zavatra izay angamba tokony zahany tokony andraikitra amin'ny famatsiana ara-bola. Za tsy miteny hoe aza miraharaha ny FMI na ny indrindra ny FMI satria izy mitana ny lakile izy ny fitenenana fa kosa Ramatoa Lagarde nefa fantatsika tsara fa manomboka azoazo ihany ilay olana mahazo tany rehetra maka vola aminy ary tsatsika raha ny Grèce zao anisan'ny manohana izy ary fidirana trosa lava zao zany ary izay mitaky zany ohatrany hoe tsy maintsy mitsitsy zay zavatra zay zany tokony irantsika mafy hoe zay rahaka vola boka kosa zay mba tsy toerena hoe anao fitsitsina satria mitsoka daholo zany ny fitaovana rehetra ara-panjakana ka tsy afaka miasa ka raha tsy afaka miasa reo dia tsy afaka mamokatra tsy afaka misy vokatra azo zany misy fiatraikany miavahoaka zay angamba ny hoe azoriana hoe tokony anantsika le fahaizana miady hevitra feko foana hoe baden power izy fitenenana mba ny zava-zareo fa hoe tsy tokony nareo hoe ilalao zany ny malagasy lokomikapitisy fa zay repetra azonareo apetraka apetrao fa zay tokony azonareo referina kosa oka mba andefitra nareo fa mba mijany loatra le vahoaka mba hahafahana miainga mantsy izy io fa tsy hoe akory hoe io fotsiny ny tavandray mba hahafahana iangana zany amin'ny fampitaovana rehetra ny fampivoarana toe-karena malagasy na sosialy. Maro ireo fepetra izay takiana amintsika mba entina anomezana toky an'ireo mpamatsy vola. Efa latsaka ankaterena ny sehatra ny toe-karena amin'izao fotoana izao ka tokony hojerena izay mahamaika indrindra mba hiovoahana amin'ny olana ara-toe-karena.